andray ny andiany fahenina amin'ny hetsika salon international du tourisme Madagasikara na ny ITM ny village tourisme etsy Antotapenaka. Raha ny fanazavana zay voaray moa dia ny 3 isanjaton'ireo trano eva amin'izao fotoana izao no efa nisy namandrika. Dia hojerentsika indrindra ny fanampanazavana. Efa voafandrika avokoa ny 3 isanjaton'ireo trano eva ao amin'ny village tourisme etsy Antotapenaka. Revolana taorian'ny fisokafana anarana ho an'ireo mpandray anjara amin'ilay hetsika salon international du tourisme Madagasikara na ITM mandiany fahenina ary karakarana ny 7 jona ho avy zao eny amin'ny village voire eny Antotapenaka. Io ny fantatra nandritra ny fivoriana fanomezam-baovao ho an'ireo mpandray anjara teny antoerana. Événement afakely mihitsy raha resaka fizahatany no resana eto Madagasikara amin'ny tetonty afakely izy ao satria betsaka ireo atao hoe tour opérateur émetteur zany hoe le mivarotra le destination Madagasikara avy any ivelany ho avy asaina eto Madagasikara mba hijery marina hoe zava-misy eto Madagasikara. Ary raha te hijery an'izany zava-misy eto Madagasikara zany izy tsy afaka hanao ny Madagasikara manontolo izy ao anatina fotoana fohy. Dia ity salon ITM ity zany no anisany hoe salon anankiray izay andalovan'ireo vahinintsika ireo ahitany rehetra ao anatin'ny fotoana fohy ny zava-misy rehetra eto Madagasikara. Tour opérateur manjato no andrasana amin'ity hetsika ITM taona 7 ity izay ampahafantatra ny Madagasikara an'ireo firenena maro raha tsy tanisa fa tsy la France, Allemagne, Italie, Royaume-Uni, Afrique du Sud ary la Réunion. Nilaza Andriamatoa Joël Randriamandranto filohan'ny birao nasional misahana ny fizahantany eto Madagasikara na ONTM izay mpikarakara ny hetsika fa treto dia tsy tratra intsony ny tahan'ny mpizahatany izay tonga teto Madagasikara tamin'ny taona 20 izay natratra 5 sy 7 sy 3 hetsy. Efa nanomboka ny atsara nefa ny sehatry ny fizahatany eto amintsika satria natratra 7 sy 2 hetsy ireo mpizahatany tonga tamin'ny taona 12. Mbola misy anefa niezaka ampiroboroboana ny sehatry ny fizahatany toy ity hetsika ITM mandiany fahenina izay karakarainy ONTM ity. Dia iny fanedidina teo amin'ny resaka fizahantany iny koa tompoko lahy sy tompoko vavy no manakatona ny fampahalalam-baovaontsika teto amin'ny fahitalavitra matv tamin'ity alina ity. Isaoriny sika tany atokotrano tany naritra anjery hatramin'ny farany mamy fotoana sapana fampahalalam-baovao ny fahitalavitra matv ho amin'ny rahampitso indray veloma tompoko.